Salama ianareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity ary toy ny mahazatra foana isika dia hizara ny vaovao sy fampitafatafa amin'ny zava-misy eto amintsika. Hiakatra fitsarana androany talata 25 Jolay ny raharaha Patrick Raharmanana momba ny famoahana fandaharam-potoana ny filoham-pirenena tao anatin'ny tambazotan-tserasera Facebook. Ho lazaintsika izany zava-drehetra izany ireo tompoko vavy sy tompoko lahy fa mialohany hidirantsika amin'ireo rehetra izay ho tany saina dia azadino aloha ny miabony ny sainantsika ary azadino ihany koa ny manao j'aime ny video ary azadino ny mametraka ny komantera raha ohatra ka misy sosikevitra izay tianao ampitaina sy sosikevitra izay tianao aroso. Any amin'ny komantera no ahafahantsika mifampitafatafa sy mifanakalo hevitra, koa izany indrindra no anentanana ianareo rehetra mba hametraka ny komantera ao anatin'ny video tsirairay avy izay asiana remaso. Zay ary no ela andeha ataontsika izany fanaovana abonnement izany ndao ary tompoko vavy sy tompoko lahy. Hanomboantsika azy voalohany angamba dia resaka fanentanana sy fampitandremana moa izy ity. Samia mailo ny mpampiasa lalana, lalam-pirenena, lala-mikodana fa ambany ny fahatana noho ny fisiany andehan-javona. Izany no fampitandremana sy fanentanana ho an'ireo izay olona mpampiasa lalana na hoe lalam-pirenena. Ny manaraka izay ho lazaintsika dia resaka Patrick Raharmanana. Raha vantany vao miresaka izany Patrick Raharmanana izany dia anisan'ny olona izay tena manana maha izy azy eto amin'ny firenena ary ny tena ahafantarany maro azy dia mpizara vaovao ao amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook. Ary ny fandaharana sy ny zavatra izay tena nampiavaka azy tao anatin'ny tambazotra an-tserasera dia nilay mitondra anarana hoe Pilokely. Nampahafantarina ny mikasika an'izany Patrick Raharmanana izany satria hiresaka mikasika ny raharaha Patrick Raharmanana isika. Hiakatra fitsarana androany talata 25 Jolay ny raharaha Patrick Raharmanana momba ny famoahana ny fandaharam-potoana ny filoham-pirenena tao amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook. Anisany vesatra hiampangana azy ny famoahana tsy nazahoana alalana ny hady hevitra mihidy trano na antotan-taratasy mety hanontona ny filaminam-bahoaka. Ka izany no anisany vesatra izay niampangana azy ary hiakatra fitsarana androany talata. Tsara moa ny mampafantatra an'izay satria be dia be ny olona mpankafy sy mpanaradia any Patrick Raharmanana ka ampahafantarana indrindra izany zava-misy izany. Zay moa ny mikasika any Andriamatoa Patrick Raharmanana, ndeha isika hiresaka kely mikasika ny zava-mahadomelona. Roromy isa 1 finosana tratehaka tetsy Isotry. Efatra mianadahy na iditra amponja eny Antanimora. Efatra mianadahy no tratehaka ny polisy tetsy Isotry ny 12 Jolay 2024 teo rehefa nikasa hivakotra roro. Nanao be midina teny Ivo Isotry ny polisy sy namany ka teny no nahatana an'izy efatra ireto. Nisavaina ka nahitana roromy isa 1 finosana tany anatin'ny akanjon'ny vehivavy iray tamin'izy ireo ary natolotra ny fampanohavana ny andro ny 15 Jolay 2024 ny raharaha ka nidoboka amponja izy efatra ireto. Izany ny zava-nisy mikasika ny zava-mahadomelona koa dia ampahafantarina anareo foana ny zavatra mandalo rehetra sy ny zava-misy eto amintsika mba hahatonga ianareo araka izay averiko ombenimbeny tsy toy ny tompotrano miono ary tsotarany zava-misy tsotarany vaovao ihany koa. Zay ary ny mikasika ny zava-mahadomelona, ndeha resika iresaka kely ny mikasika ny lozam-pifamoivoizana. Nitrangana lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona teny Ambatonapoka RN1 Omaly. Fiara 4x4 iray no nifoaka telo mianaka nandeha bisikileta sy minibisy Mazda. Maty teo no eo ilay raim-pianakaviana nitaingina bisikileta ary nentina namonjy hopitaly kosa ny vadiny izay bevoka sy ny zanany kely iray. Izany ny mikasika ny lozam-pifamoivoizana teny Ambatonapoka RN1 Omaly. Koa dia zarainay foana izany zavatra izany ho anareo rehetra izay liam-baovao sy mpanaraka an'ity chaîne ity. Mialohany hidirantsika sy hiresantsika ny amin'ny manaraka dia ndeha isika resaka kely ny ao amin'ny anterimeram-pirenena. Anisany izay tena naparitaka ireo mpanao gazety sy ireo journalista maro moa ny fanamarihana izay nataon'olona ho lasa depute mpanangantanana ny depute eny amin'ny anterimeram-pirenena. Mpanaran-kefa sy mpanao sitrapony mpanatanteraka sisa ireo solombavam-bahoaka eto amintsika ireo. Io no fanamarihana izay nataon'olona taoriany nikitiana ny fitsipoka anaty
anatin'ny antenimieram-pirenena ny herinandro lasa iny. Anisany voakitika ny fanaovan'ny depute Tatitra ka manomboka eto dia ao amin'ny distrika Nahalany Aziany no mahazo alalana manao tatitra amin'ny vahoaka ireo depute ireo. Politika maloto sy kajikajy fehezana anay ihany ireo. Misy dia antanan'ny filoha sy ireo mpiara-miasa aminy ankaiky nanome toromarika tamin'ny fikitihana ny fitsipika anatiny io. Ireo no fanamarena izay nataony depute sasany. Fehivina nefa fa ny fanaovana tatitra ho an'ny vahoaka ny fomba noentin'ny depute nanomboka nihetsika 17 depute teny amin'ny kianjan'ny 13 May izay niarahan'ny team sy TGV tamin'ny taona 2024. Karaha ihany koa ny mampietsy hafa mbola io fanaovana tatitra tamin'ny vahoaka io ihany koa no nafahan'ny depute Steny Randriana Soloniaiko niaraka tamin'ireo mpiaradia taminy nanatanteraka nihetsika mihavatoro. Raha vantan'ny paritaka moa io vaovao io dia avetrahany ireo olona mpanara-baovao ao amin'ny tambanjotra dia nilaza ny hevin'izy ireo ary ny ankamaroan'izy ireo nilaza ka nanao hoe tsy depute de Madagasikara intsony izy ireo fa depute hafa no iantsona ireo honorable ireo hoy ireo olona izay maneho ny hevitra. Aleo ajanonantsika ny mikasika an'izay ndeha isika hiresaka ny resaka hafa indray. Ireto hitantsika amin'ny sary ireto mety gaga sy manontany tena ianareo fa inona ny idiran'ny vaovao zaraina amin'ny ireto sary izay sary fanehoana ireto. Ho lazaina anareo ny mikasika ireto sary ireto. Ireto moa dia any Mahajanga na hoe Mazenga. Raha vantany vao miresaka izany Mahajanga izany dia anisan'ny tanàna izay tena nanana ny tantarany ary mbola manana ny tantarany mandraka ankehitriny. Ireto sary ireto dia Fanomboambe ao amin'ny Doany Miarinarivo. Fanomboambe ao amin'ny Doany Miarinarivo, vahoaka maro no tonga sy mivahiny miatrika izany Fanomboambe ao amin'ny Doany Miarinarivo Mahajanga izany. Fotoana natanterahana fomba fanomezam-boninahitra fitampohana ho an'ny Efada Manan-Kasina mpanjakan'ny Boeny moa izany Fanomboambe ao amin'ny Doany Miarinarivo izany. Tsy ho lazaiko intsony ny mikasika an'izany Efada Manan-Kasina izany satria efa anisan'ny nazavaiko taminareo tato anatin'ny ity chaîne ity fa ho an'izay tsy mahatadidy sy ho an'izay mbola tsy naheno ary ho an'izay mbola te hafantatra ny mikasika an'izany Efada Manan-Kasina izany dia midira amin'ny video ao ambanimbany fa ho hitanao fa misy ny hoe Rosy Sahady Rakoto Maditry ary misy ny antsoina hoe Ndremisara Efada Manan-Kasina. Ny titra izany video izany koa dia manasa anao hitsidika izany chaîne izany mba ahafantarana bebe kokoa ny mikasika ny Efada Manan-Kasina na hoe Ndremisara Efada Manan-Kasina. Ny mikasika ny any Mahajanga izay dia tsara koa ny mampahafantatra fa nisy ny fanapoahana basy sy fombafomba maro mialohan'ny hidirana anatin'ny zomba misy any Efada Manan-Kasina. Raikitra ny Fanomboambe ao Mahajanga renivohitra faritra Boeny koa dia mikoizy any dadilahy Efada Manan-Kasina. Zay koa ny namanana ny videontsika re tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka eram-po eran-tsaina ianareo rehetra navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola miangavy ianareo ary manentana ianareo mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataony lava ny resaka hametra beloma izahay ody izahay saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray re tompoko vavy sy tompoko lahy. Bye bye.